avec Yassine. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Rombe volotona ny tondrana ireo vaovao samihafa teto amin'ny firenena, ireo fanadihadiana lalina sy fandaharana manokana ny Cool TV FM, ny foto-kevitra hijoroana ary mbola hijoroana ny sy ny fahitsiana sy ny fanovana ary ny fametrahana ny tan-tandalana. Fiaraha-miasan'olona maro ny afetra malotona voasaringotra ny Mamy Ravatomanga ka sy tokony sy ho afamaina na i Razoelina na i Jay Christian hoy ny mpandinika raharaham-pirenena. Tafiakatra $7 tapitrisa ariary isan'ny taona ny teti-bidin'ny cacao aondra ny Madagasikara hoy ny Conseil national du cacao sy ampiarina miabo ahafahana mampiroborobo ny toe-karem-pirenena zany ka tokony hatsaraina hoy ny teknisiany ny fambolena. Sarina tao ambolo madinika ny 3 lao anatin'ny tambazotra mpikirakira finday alatra ny Toamasina. Vitan'izy ireo ny mamantatra ny teny miafy ny figajiana vola ao anatin'ny finday ahafahana maka ny vola ao anatin'ny finday. Any ivelany, namoaka lisitra vonjimaika misy ireo kandida voafantina handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitsarana avo ao Guinée ny farany herinandro teo, kandida miisa 7 no voafantina handray anjara. Ny antsipriandreo avy hatrany ary. Tonany fampilalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ato amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay aty ampanimboana dia lanatsiny fahatarana no lafiny fanomanana. Fa 12 taona nitondrany ireo vaovao samihafa teto amin'ny firenena, ireo fanadihadiana lalina na investigation sy ny fandarana manokana na amin'ny fahita lavitra zany na amin'ny onjam-peo ny Cool TV FM ny foto-kevitra hijoroana ary mbola hijoroana dia nisy ny fahitsiana ny fanovana ary ny fametrahana ny tany-tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy ampihemitra na maro azy ireo manentsika tsy mahazaka ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay 12 taona amin'ny ity taona 2024 ity no nijoroan'ny Aino Manjery Cool TV Cool FM. 12 taona nitondrana ireo vaovao samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena, ireo fanadihadiana lalina na investigation sy fandarana manokana na tamin'ny fahita lavitra io na tamin'ny onjam-peo. Nandritra izay vanim-potoana izay, maro ireo sedra nolalovana, tsindry, ramatahora hatramin'ny fikasana nakatona ny Aino Manjery Cool TV FM fa tsy nasakana, tsy nampihemitra ireny fa vao maika nandrisika ny ekipa sy ny mpiara-miasa. Nanohy hatrany ny fikaroam-baovao, ny voahan'ny fahamarinana sy mamoaka izany ny tamin'ny pasahiana rehefa vita ireo fanamarinana samihafa tsy maintsy tanterahana amin'ny asa fanaovan-gazety. Tao anatin'izay vanim-potoana nijoroan'ny Cool TV FM izay, maro ireo tranga nolalovan'ny firenena, niova hatrany ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony hatrany amin'ny filoham-pirenena fa teo hatrany ny Aino Manjery. Naneo ny asa tamin'ny pasahiana, naneo ny mahamatianina tamin'ny fikirakirana sy ny fikaroam-baovao ka isan'ny nitondra anjara biriky kely tamin'ny fitakinany sy ny tany-tandalana, ny fiadiana amin'ny kolikoly, ny ampitsaharana ny fanaparam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena izay fototra nampahantitra n'ilay Madagasikara. Maro tamin'ireo vaovao sy fanadihadiana lalina nivoaka teto amin'ny Cool TV FM tao anatin'izay taona maro izay no tsy nahafaly ny sasany. Tao ireo very finanana, nisorona tamin'ny asa ary nisy mihitsy aza voafonja rehefa nanao ny asany ny mpitany filaminana sy ny rafi-pitsarana nanokatra fanadihadiana tamin'ny tandrify ka nahita pirofo tamin'ny fandikan-dalàna nataon'izy ireny. Fandraisana andraikitra izay avy amin'ireny vaovao nivoaka teto amin'ny Aino Manjery, nivoaka ny marina, nofaizin'ireo rafitra voatokana ao amin'izany ireo nandika lalàna ka io androany fa nanangana n'ilay Cool TV FM ho fahavalo manaratsy etsy seroa amin'ny fomba rehetra.
tranga fanaon'ireo tsy maty voalavo akibo izay efa tsy mataitra eto amin'ity firenena ity intsony ireny. Ilay tanana zatra mitsotra ka tsy afaka ivokona intsony, zatra lalany rinina ka fahavaratravo no manao itsin-dalana. Izy ireny ilay mahatonga ny firenena ao anatin'ny fantrana lalina, ka tsy ho izy ireny no ampiempotra ny Koly TV FM amin'ny famoahana ny vaovao marina, mahitsy, voaporofo, ho fampanjakana ny tany tandalana eto amin'ity Madagasikara ity. Fanenjehana sy fanaratsiana ary famendrifendrona ny Ainao Manjerikolo, natao mifanindran-dalana amin'ny fanenjehana ny filotale jeneraly ihany koa. Adjoindrena Narvelo izay fantatry ny rehetra fa mpanao politika, filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga, ka nilazana fa ilay Ainao Manjerikolo TV dia ampiasaina ho fitaovana politika. Mazava nefa tao anatin'izay 12 taona mahery zay, ny filotare jeneraly ny manao ny politikany, ny Koly TV FM mijoro amin'ny Ainao Manjery azy. Malalaka ny firena politika. Profon'izany, misy ireo mpiasa ato amin'ny Koly TV FM no mpikambana ao anatin'ny antoko politika hafa sy nanao izay nampandaniana kandida amin'ireny antoko ireny tamin'ny fotoam-pifidianana. Malalaka ny mpiasa tsirairay fa ny iraisana antony maha-piaramiasa dia ilay sotoavina samy mandala ny fahamarinana, ny rariny sy ny hitsiny, ary samy manao izay ampandroso an'ity firenena ity amin'ny andraikitra sahan'ny tsirairay. Profon'izany fahalalahany zany ihany koa ny raisina ary nalefa teto amin'ny Koly TV FM nandritra izay fotoan'izay ny hevitry ny ankolafikery rehetra, na iza na avy aiza, rehefa hita fa mety ary hahasoa sy hahatsara n'ity firenena ity ny hevitra avokany sy ny fomba fijeriny na mpanao politika io, firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa, ary izy ireny tsy nangalana vola ho takalo ny fivahinianany tamin'ireo fandaharan'ireo teto amin'ny Koly TV FM na ny fanehoan-keviny tamin'ny fampalalam-baovao. Nisy azy ireo naneho fahavonona ny andoha-vola ahafahany maneho hevitra sy mivahiny ato amin'ny Ainao Manjery, fa no laviny zany rehefa hita fa tsy mahasoa, tsy mahatsara ity tanindrazana iombonany ity. Maro ankehitriny no mametra mpanontaniana amin'izany fomba fiasa sy fanatrarana ny tanjona napetraka izany, dia ny fanovana sy ny fanatsarana ary indrindra ny fametrahana ny tany tandalana eto Madagasikara. Ho an'ny Koly TV FM manokana, efa voaporofo hatr'izay fa ny vaovao marina no niezahana nampitaina tamin'ny vahoaka. Tsy midika ho fanaratsiana na fanenjehana olona, fa matianina tanteraka amin'ny asa atao, ahazoana ilay fanitsiana sy fanovana ary ny tany tandalana eto amin'ny firenena ho tombotsoa ny be sy ny maro. Maro ny raharaha nahafana ny seho teto amintsika ka isan'ny angadina nanana sy viana ahitana tamin'ny famoahana izany ny Koly TV FM rehefa voaporofo sy voamarina ny fisiny. Ohatra amin'izany ny raharaha Claudine Razay Mamonjy, ny raharaha Air Madagasikara, ny Bazy Toliara, fonimbola Toliara Sentra tamin'izany fotoana hatramin'izao na Bazy Toliara azy izao, ny raharaha Nosy Sakaty sy ny sisa. Teo ihany koa ireny ny raharaha Volamena samihafa, Bois de Rose, Arena Kibony tany samihafa, ny olona ny fananantany sy ny sisa tsy voatanisa. Mikasika ilay raharaha Nosy Sakaty izay tetikasa no kasaina ahorina ao anatin'ny fandikan-dalana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny teto amin'ny Koly TV FM manoho ny roso tamin'ny fanadihadiana lalina ka namoaka izany tao anatin'ny fandarana manokana ny 12 sy ny 17 septambra 2024 lasa teo. Tao anatin'izany nilazana fa isan'ny tafiditra ao anatiny Imamy Ravatomanga izay isan'ny olona akaiky ny Andry Rajoelina sy ny Tsay Christian. Rehefa nafenina sy tsy netiny teny ireo tompony andraikitra tany Nosy ny amin'ny hoe aniza ary izavy ao anatin'io Green Madaland io, tsy nianona tamin'izay fa nanoho ny fikarohana ny Koly TV. Fantatra zao ireo orinasa miaraka amin'ny Green Madaland, isan'izany ny Socoma na ny société commerciale Mandroso. Manampy azy ny cabinet Elevanté, ny cabinet Emergio Findev, ary farany fa tsy ny kely indrindra ny Azoa Hotel and Spa.
misy amin'ireo orinasa sy mpiara-mombonantoka amin'ny orinasa Green Madalande ireo no tsy zoviana sy efa fandre fantatry ny rehetra fa Animamy Ravatomanga ny ankamarony. Ity mpandraraha ity izay isan'ny olona akaiky ny Andry Rajoelina sy Tsay Christian. Mazava rak'izany androany ny antony isisiana anatanterahana ny tetikasa sy hitadiavana ny fomba rehetra ampandehanana azy ankehitriny dia ny mbola misy ny fahefana. Raha ny angom-baovao ny tanterahana sy ny fikarohana natao hatrany projet écotourisme bleu et vert no kasain'ny orinasa Green Madalande ho tanterahana eto amin'ny nosy Sakaty izay iarahany amin'ireo mpiara-mombonantoka hafa. Raha ny kisarita esorina avokoa ireo trano fandraisam-bahiny efa misy eo amin'ny RFT na izay trano fonenan'ny mponina ahafahana manajary ny toerana. Ao anatin'ity lazaina fa projet écotourisme bleu et vert ity isan'izany Sakaty Beach Resort izany izay sokajiana ho kintana 4, ny Orchid Beach Retreat kintana 5 ary ireo toerana roa ireo izay ahitana chambre misa 500 tetikasa aorina eo ambonina fandika an-dalàna fa nitsakitsahana ny son'olombelona. Taorian'ity fanadihadiana lalina ity no nanokatra ny maso sy ny sain'ny vahoaka malagasy ka ireny ny arana hita ny raharaha 20 septambra teo ireny. Mikasika ilay raharaha Claudine Razaimamonjy izay efa ny arahany rehetra nahita fa isan'ny mpandraharaha malagasy nahazo ny akamaroan'ny tsenam-bary-panjakana teto amintsika toy ny fanamboarana lalana, sekoly, tetezana sy ny sisa ka nampiasainy ilay antsoina hoe prête-nom marobe. Isan'izany raha tsy ivona ny hoe Rahary Manantsoa Jacqueline, Rafanjanirina Lalao Jeanne, Jeanne d'Arc sy ny sisa. Ny Prime Ministre teo aloha Jean-Omer Berizik ny taona 74 aza dia efa naneho ny heviny tamin'izany fotoana ary ny aiky fa azony Claudine Razaimamonjy avokoa ny tsenam-bary-panjakana hatrany amin'ny primature. Misy olona vitsivitsy kely fotsiny mahazo an'ilay marché public. Anisan'izany Ramatoa Razaimamonjy Claudine tsy izay mahazo ny marché rehetrarehetra natao amin'ny primature arany nahazo marché tao izy nanamboatra trano manontany amin'ny directeur administratif et financier tamin'izay fotoana zay fa ahoana io no mahavita aingana le asa satria mahazo an'lay ina moa ty vola aingana koa amin'ny procédure rehetrarehetra ary amin'ny finance ary ka rehefa nidiniko sy ny everiko le zavatra zay dia tsy fantatro fa fomba ahoana olona vitsikely ihany no mahazo an'ilay marché public. Fomba ahoana nazahoany azy io tsy fantatra fa ao amin'ny finance ao manko tokony mikirakira n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary misy izay olona tompona ndraikitra amin'izany fa io tsy vao androany akory ny nahatonga ny kolikoly ary nahatonga ny fanavakavahana azo lazaina amin'izay mihitsy amin'ny olona zay omena an'ilay asa zay atao ao amin'ny amin'ny fanjakana na hoe marché public araka ny lazaintsika azy teo. Nampalaza azy tamin'izany fotoana ihany koa ilay resaka subvention exceptionnelle ho an'ny commune maro manerana ny nosy. Ohatra amin'izany tao amin'ny commune Ialananindro, commune Ambohimahamasina, commune Kirano, ny tany amin'ny commune Mandritsara, commune Morafenibe ary ny tao Tolongoina district Nikongo, ny tao Port Berger izay nampiatona ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana no izy tsy nanaiky anao soni ny famoahana ny vola. Za zany mbola tsy teo amin'ny fiadinan'ny tanàna nahazo famatsim-bola ny commune Ambonivohitra Port Berger. Nahazo io vola be 1 milliard FMG latsaka kely io. Ka rehefa azo teo zany izy io rehefa niakatra tamin'ny fitondrana ny tenanay zahay indray zany no tokony ordonnateur hanao mandaty mana io vola io. Rehefa nijerena zany ny asa natao tao amin'io tranopolo tsy construction tsy nouvelle construction io fa réhabilitation. Zany hoe everina zavatra tokony tsotsotra tsy zavatra efa simba be ny tranompokon'olona ny atao Port Berger fa hoe efa elatsy ny asa misy usure madinidinika dia rehefa nievaluena zany ny asa tao naka ingénieur mihitsy ny tenako ingénieur spécialiste en bâtiment travaux publics rehefa nievalue ny valeur ana 350 millions FMG ihany ny asa natao tao ka tenenina indray za terena hamoaka vola rehetrarehetra efa nandehanako tao amin'ny
DG na inspection générale de l'État ty resaka ty tatitra rehetrarehetra fanomeko azy miaraka amin'ny tatitry ny ingénieur fa tsy mbola nisy tony mo hatramin'izao dia nanomboka teo ny gidragidra raha voan'ny dikina zany zao satria nalefa dolo ny équipe ny ministère ny dafiny intérieur tamin'izany fotoanandro misy sud-est zay izy efa tsy ao amin'ny toerana moa izy zao nandalo tao koa ny équipe atao amin'ny décentralisation maromaro nandeha manonteny anahy hoe efa ao io vola io fa nisy ara teny nilazana hoe tsy volan'ny babanao io fa efa ao azoko dolo zany teny zany dia niteny za hoe za ihany misy ny azy io raha sanatria ka misy ny zavatra tsy mety za ihany ny gadran'io dia tsy nanaiky an'izay zany zaho ka teo amin'izay namoronana hoe be ny tanàna io hoe manao kolikoly manao iny isan'ny tatitra voalohany zany trangy zany ho fantatra ny be sy ny maro teto amin'ny Kolo TV FM ka nahatonga ny Bianco sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly niroso tamin'ny fanadihadiana sy ny fanenjehana azy amafisina tranony fa tsy fanenjehana olona ny fampahafantarana ny mpiray-tanindrazana ny tranga tahaka ireny fa mampatsiahy ny fisian'ny rafitra ara-dalàna ampitovy zo ny samy malagasy na ny samy mpandraharaha nandritra ny fitondrana teo aloha ny fitondrana volomboasary farany teo aza mbola maro tamin'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanamboarana ny lalana no mitaraina noho izany tsenam-barim-panjakana izany tamin'ny fanamboarana lalana mbola nahitana taratra ny diantanany ity mpandraharaha nalaza tamin'izany fotoana ity mbola niomalitry ny ova raha ny fitarainana voaray ka nisy ny fampiasana pretenon sy ny fampiasana karta maro samihafa ankoatr'izay raha toka natao nangingina ny fandravana ireo Airbus A340 misy saroa ny kompania pitaterana Airmad tratrany nafenina rehefa natsikafona teto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV FM ny volana janoary 2024 lasa teo taorian'ny famoahan'ny Kolo TV FM izany nanaraka sy ny aino ireo hainy vakojery eto an-toerana na natevina ny vaovao mikasika io famarotana ny ari-pirenena io isan'ny raharana fana nitondrana fanadihadiana teto amin'ny Kolo TV FM ihany koa ny raharaha volamena nanomboka tamin'ny ilay volamena 73 kilo sarona tany Afrika Atsimo hatramin'ilay volamena nivadika Bolongamby tao amin'ny ministera ny adina sy ny tolomana mafy ihany koa ny raharaha tao somamanina tsy nanekeny ponina ilay sinoa hitrandraka tao an-toerana ny tao voilava mananjary nosy varika sy ny maro hafa izay mbola ahitana sinoa mampiasa fitaovana vaventy ny fitrandrana volamena tao Betsika ao Ambelobe izay isan'ny toerana mamokatra volamena ankoatr'izay ny fitrandrana Terarara ao Ambanja noresahana teto nitondrana fanadihadiana lalina ny olany fananantany izay nampijaly ny vahoaka malagasy noho ny fisiany ireo tambazotra matanjaka mijirika sy makatanin'olona ntsokosoko na tanin'olon-tsotra io na ny fikambanana na ny vondron'olona ifotony na ny fiangonana sy ny maro hafa tsy nasiana fanavahana satria izay marary ny vahoaka no nampitaina hanairana ireo tompon'andraikitra voakasika isan'izany ohatra ny any Lanira Ivato ny tanin'ny voanjo ao Soavinandriana Itasy ny tao Analavory ny any Manerinerina sy ny maro hafa nitondrana fanadihadiana lalina teto amin'ny Kolo TV FM avokoa ireo ampafantarana ny zava-misy mampitaraina sy mampijaly ny vahoaka malagasy ary koa anairana ny tompon'andraikitra izay voakasika andray ny fepetra amin'ny fanandrify amin'izany nahitambokany avokoa ireo ary nitondra fomba fijery hafa teo amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny zon'olombelona ary izay no antom-pijoroan'ny Kolo TV FM amin'ny mahaino manjery azy izay mahasoa sy mahatsara ny vahoaka sy ny firenena ny tanjona fa tsy tahaka ny tambazotra tserasera ka afaka ilazana sy amoana izao zavatra rehetra hita fa tsy mahasoa ny firenena izao malalaka ny tambazotra tserasera ho an'izay tsy faly tsy mahazaka ny vaovao mahitsy sy marina avoaka eto amin'ny Kolo TV FM feny misy antony izay mifandraika amin'ny foto-kevitra hijoroana dia nisy ny fahitsiana sy ny fanovana ary ny fametrahana ny tany tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena no antom-pisian'ny Kolo TV FM sa isika manana fomba fijery hafa amin'ny ma télé autrement ny Kolo TV ary vonina ihany koa amin'ny ma radioactive ny Kolo FM efa nijoroana zany ijoroana ary mbola ijoroana hatrany ny Kolo ihany koa no sany joro namoaka voalohany matianina ary manampy ny sin'ilay fanovana ireny vaovao lehibe rehetra ireny nampitsimbadika ny raharam-pirenena nanehoany ireo tompon'andraikitra fa tany tandalana i Madagasikara no tsy zakany sasany atahorany sasany sao mbola hamoaka toy ireny ilay Kolo TV FM rampitso ka io enjehina io omaly androany rampitso tsy ova fa ijoro hatrany
Fiara-miasan'olona maro ny afera maloto na voasaringotra mamy Ravatomanga ka tsy tokony isoa famaina hoy ny mpandinika raharaham-pirenena androany amin'izaka irera ny fanenjehana amin'ny mpandraharaha raha toka tsy hitapopoky Andry Rajoelina sy Tsay Christian hatramin'izao tokony hetsika ny fitsarana malagasy amin'ity raharaha ity raha ny faneho-kevitra nentin'izay mpandinika raharaham-pirenena izay Tsiara Soarvelo. Mampiayany tsy fandrenesam-baovao momba ny Andry Rajoelina sy Tsay Christian amin'ny raharaha maloto samihafa sy famotsim-boly mahavoasaringotra ny Mamy Ravatomanga ankehitriny ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Ireo olona ireo izay tanakavanany ity mpandraharaha ity nandritry ny fitondrana teo aloha naloto amina tranga maro ny seho teto amin'ny firenena ireo olona ireo raha ny faneho-kevitra trany tsy tokony ho afabela amin'ny raharaha romivos atalian'ny kabinetra ny fiadidiany repoblika teo aloha sady olona akaiky ny Andry Rajoelina teo ihany koa ny afera Boeing 777 sy ireo raharaha hafa manabe resaka toy ny fanondranana volamena sarotrinoana araka izany tsy hidiran'izy ireo amin'izao famotsim-bola amina miliara maro izao tokony hanaitra ny fitondram-panjakana izany tranga izany ka nokafana fanadihadiana mihoatra ny fivoaran'ny raharaha Maurice raha ny faneho-kevitra. Misy olona maro zany tokony voaroroy ao anatin'io afera io tsy hoe Andriamatoa Ravatomanga na Andriamatoa Andry Rajoelina tokony voatonona fa aiza moa zany Premier ministre teo aloha aiza moa ministre ny finance aiza ny directeur général ny impôt etc zany zany olana daholo ao anatin'le zavatra misy ary everiko zany fa hoe tokony misy fepetra aina ngamba raisin'le fitondrana misy ary zao efa mahita lalapoza aza tenina fa ny ordonnateur principal de crédit ny premier ministre ordonnateur secondaire de crédit ny filohan'ny république ministre ny finance etc ahoana ny inoko fa ny premier ministre teo aloha tsy voakasikasika ao anatin'ity tantara ity ohatra andray fepetra aveny eto Madagasikara so avela ihany Maurice Annarery miady rery ihany miazakazaka ny toetra raha mahakasika ny Mamy Ravatomanga sy Maurice raha ny vaovao farany nofoanana ny didim-panjakana manendry ny masoivony Madagasikara any amin'ny repoblika ny Maurice ankoatr'izay amin'ny 13 Novambra izao ny fitaom-pitsarana ny Mamy Ravatomanga ity farany izay raha maso amin'ny sampana fikarakarana manokana na soins intensifs ny hôpital Victoria amin'izao fotoana atao rin'ny fandidiana ara-pitsabona natao azy ny marena teo tsaivina raha ny angom-baovao hatrany efa nahiditra hôpitaly nanomboka ny zoma lasa teo i Mamy Ravatomanga ary eo ambany fiambenany polisy sy ny Financial Crimes Commission FCC manaraka akaiky ity raharaha ao amin'ny nosy Maurice ity ny fitondram-panjakana malagasy ary manome tanana araka ny voalaza ny ministry ny fitsarana ny fiafarany herinandro teo andrasana ny fanadihadiana amin'ny sokatra sy ny fivoaran'izany ho an'ny eto Madagasikara ary ny fahazotony hatramin'ny farany ka hanasaziana ireo tompon'antoka rehetra na mivantana na akolaka ampanjakana ny tantandalana. Tsy ekeny intsony ny fandrobana ny harem-pirenena sy ny fanana mpanjakana karariny raha ny miroso amin'ny fanadiovana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana androany natao any rehetra ny fampiaran-dalàna ka tsy tokony isy ho afamaina na iza raha ny faneho-kevitra nentiny tamin'ity androany ity Rina Fitiavana. Nanaovana fanadihadiana na perquisition ny tranon'ny ministra teo aloha Nena André Tsotoena ho Malirivo ny raharaha knapsa sy SMGD no antony fisavana raha ny loharanom-baovao azo ka fiara roa sy antota taratasy maromaro no nalaina tao an-tranony tsy tratra tao an-toerana ny tenany fa ny vadiny sy mpiasa iray no nentina natao fanadihadiana eny amin'ny Bianco diplomaty malagasy misa telo ihany koa no nesorina tamin'ny toerana ny sabotsy teo Camille Vital Rinara Kotomanga ary Misora Ndimbiarso heverina fa firosoana mankany amin'ny fanadiovana ny fitantanana sy fandraisana fepetra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna no antony izao fanalana tompona ndraiky mpanjakana any ivelany izao rary ny raha mandray fepetra sy miroso amin'ny fanadihadiana an'ireo tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ny fitondram-panjakana ahafahana mitady ny marina manoloana ny raharaha mety ahavoasaringotra azy ireo rehefa hoe tany-dandalàna zay dia tsy mifidy ny lalàna fa ho an'ny rehetra ary ny tanjona amin'le izy dia fanadiovana indrindra fa nyresaka kolikoly satria le akoatra ny hoe fanadiovana ny lasa dia fibanjinana ny hoavy ihany koa izy amin'le fitantanana fametrahana balizy avy hatrany na hoe fefy zany ho an'ireo zay te mbola anoy an'izay ino ty zany ohatrany hoe mizatra lalan-dririnina ary ny rariana dia mba hoe tsy ho an'ny madinika ihany ny lalàna fa ho an'ny rehetra indrindra moa zany fa mitondra fanjakana dia ireo rafitra rehetrarehetra misy amin'izao fotoana ahafahantsika mitazona izay tany-tandalana izay
dia tokony anana ny toerana tena misy azy tena samyjoro koa tsy afaka iroso ny firenena iray raha tsy mipetraka ny tany tandalàna tsy maintsy sazina noho izany izay rehetra nanao ny tsy mety anafonana ny tsy maty manota mamotika ny firenena kevina efa nilaza ny ministry ny fitsarana fa tsy hisy ho afabela izay ny raitsykombakomba tamin'ny fandrombana ny arim-pirenena na fangalarana ny fananam-panjakana dingana ray izany hanatratrarana ny fanovana ho amin'ny fitantanana marina sy mangarahara araka ny takiany vahoaka ny tolona ho fanarenana ny firenena fa tonga teny amin'ny ministera ny fitsarana teny faravohitra mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ireo izay tomponantoka tamin'ny fitifirana ka nafaty an'ny ekena sy ireo efatra amin'ny rahala hafa ny aliny 5 septambra lasa teo teny Andranoro Anteroka sy manodidina androany ireo mponina teny an-toerana Daniela Minoarso no mitatitra ny antsipirian'izay nilanja sora-baventy teny amin'ny ministera ny fitsarana teny faravohitra mitaky ny amoana ny marina sy ny ampiarana ny lalàna ho an'ireo izay nitifitra ka nafaty an'ny ekena sy ireo lehilahy misa efatra ny aliny 5 septambra lasa teo androany ireo mponina teny Andranoro Anteroka sy ny manodidina izy ireo izay niroso tamin'ny fametrahana fitoriana tamin'ny ity androany ity ny antondria dia tena hoe anambara itaky hoe iza no nampaniraka dia iza no nitifitra ny hafanay dia mitaky koa izay mba jeren'ny fitsarana angana an'izao raharaha izao satria dia marary anay tokoa ny hafanay amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo marary mbola maratra manaraka fitsaboana izany izao eny amin'ny hôpitaly dia izany koa dia ilainay ny fijerena manokana andeha ny hafanay ireny tena mitady mifampiarana lalàna mihitsy izay ho an'izay olona rehetra na vanin-doza rehetra izany satria izany tanàna izany tanàna milamina izany tanàna izany afa nizahana ny korontanina sy ninina tamin'ny zavatra tsy aradrara izany raha iverenana voatifitra teo amin'ny lamosiny teo anolohan'ny tranony ren'ny filoha aloha Andry Rajoelina ny aliny 5 septambra lasa teo iny ekena raha toa ka andalana oto ny fianakaviany tahaka izany ihany koa nantenaina sy ireo lehilahy misa efatra hafa izay nisy ny nanitsena toy ihany koa ireo avy niasa ny vidiny sakafonjanany ny rana sy ny maro hafa tranga izay mbola mampametra-panontaniana ny fianakavian'izy ireo hatramin'izao no ireto farany tsy isany nandray anjara tamin'ny fandrompana akory raha ohatra ka tena olona hoe mba mieritreritra sy misaina ihany le olona nampaniraka nampanao ny zavatra io naninona raha ohatra hoe namparitako ireo olona ireo tamin'ny lacrymogène fa tsy tonga dia nitifirina tsisy antony hoe inona ny antony tonga dia nitifirina azy direct amin'ny bala réel io fa raha ohatra tena hoe mba misy fo sy antra ihany hoe mba hoe namparitaka le olona raha ohatra ka nisy zavatra nefa tsy izay le zavatra fa tonga dia fitifirana bala réel nataon'zareo io zavatra nyseho io koa nefa teneniko anareo tsara fa reo olona voatifitra reo tsisy olona tena amin'ny hetsika zay eny nisy nieritreritra le hoe dia andeha androba zany ary iny nefa tsisy zavatra robainy eny inona ny zavatra robainy eny trany président taloha moa zany no mieny zareo fa tsisy tao naninona le zay zavatra niseho naninona le izy nitifirina satria raha ohatra ka raha izay tena fitifirana zay tena tanjona naninona tsy nitifirina tena nandroba reny fotoanany reny fa tsy hijanona ny tolona raha tsy mivoaka ny marina ary voasazy araka ny lalàna velona ihany koa ireo olona tomponantoka tamin'ny fitifirana ny ekena sy ireo lehilahy misa efatra hafa ho iatrany ireo mponina teny Andranoro Anteroka ankoatra izy ireo tonga nanohana teny an-toerana ihany koa ny teo anivon'ny kolektifa ny mouvement ZNZ miresaka tontolo ny fitsarana izay hatranisika miantso ny ministera ny fitsarana ny sendika ny fandraharana ny fonja hanatanteraka ny fifanarahana ny fanaovan'izy ireo soni hanafanganana ny asa-panjakana amin'izao fotoana izao takina hoy izy ireo ny hanovana ny fomba fanendreny ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana ny fonja hialana amin'ny adosoana nataony ny teo aloha andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay eto izahay sendika ny fandraharana fonja dia manao antso avo amin'ny ramatoa ministra sy ny tale général ny fandraharana fonja hanaovana vaindoan-draharaha lahara-pahamena ireo protocole d'accord zay fanarahana izay tsapanay amin'izao somary marisarisa indrindra mahakasika andreo zavatra azo tanterahina amin'ny fotoana farak'izay aingana tsy inona zany fa ny fivoahan'ny organigramme vaovao izay mbola any amin'ny primature eo ihany koa ny commission zay tokony hanendrena sy hanovana andreo lehibe ny fonja manerana ny nosy eo ihany koa nomination andreo fitaliava-paritra manerana ny nosy izay hitanefa tokony misy rotation
ary tokony misy fanovana mihitsy ara raha ilaina satria betsaka amin'izy ireny ifanaritra tamin'ny toerana efa ela be ary misy ihany koa ireo hitanay tsy naompy ary nanimba endrika ny fandrarana ny fonja ka ilana zany rotation zany sy fanovana. Lafomba vao afa manamafy ny adisika ny vondrony ray aman-dreny sy olobe tarihan'ny Jeneraly Ramakavelo sy ireo firay samoam-pirenena samihafa iantohana ny fahefana miainga aveny fotony amin'izao fanovana izao tsy mananjo anandrakandrana intsony rehetra amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo ka tokony amin'ny mpanjakana ny teny erana amin'ny fokoanan-doha pirenena onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Tokony omena ndraikitra ny sambatan'olona amin'ny fampandrosoana ny firenena, omena sehatra ny fotony ary tanterana zany fa tsy atao kaparim-bola tabatra toy ny nataon'ny fitondrana teo aloha hoy ny vondrony ray aman-dreny sy ny olobe ary ireo firaisamonim-pirenena toy ny tafimiavo izay namoaka fanambarana iombonana. Ny tsy fianonany teny fotony no nahatonga ny fialan'ny fitondrana teo aloha izy ireo ka tokony omendanja manomboka izao ireo fokon'olona. Sanatria ve everina ho toy ny fakofako ny ponina isam-paritra ka azo adoso roaina ialan-keriny amin'ny fomba feno abibina amin'ny faritra sy ny tany fivelomany no lovainy avy amin'ny razambeny. Izany no miseho manerina nosy toy izay hita ao Sakatia, anosy Mitsio, manerina faritra Atsimo, hatrany Toamasina, mbola tsy vitany tolona ary mila arofanina. Tsy manana zo intsony isika andisy fanantenana indray. Zava-dehibe ny fahavononan'ny mpitondra iroso amin'ny fokoanan-doha-pirenena ho hiatrany ny fanio-kevitra, ny andrasana, ny fahafahany ankolafikery anio ny etaetany sy ny hoenoina. Fifanakaloza-kevitra samy malagasy ho fanorena ny fotony any Madagasikara miainga amin'ny dinam-piarahamonina maha-malagasy. Misy ataontsika hoe voambolana tokony hovana ihany koa, ohatrany hoe le voambolana hoe fanjakana. Misy hevitra hafa manko anatin'izay dia zay hoe tokony zany voambolana fanjakana zany solona hoe tompona andraikitra. Ny fokon'olona ny maso mandidy hiainga avy any fotony. Tsy ho tafavoaka mihitsy ty firenena ity raha tsy miainga avy any fotony. Ary anisan'ny soatoavana malagasy zay hoe miainga avy any fotony zay ny hoe ny hevitry ny maro matakadavitra ary zay hevitry ny maro matakadavitra any tena miainga avy any fotony. Vonina hijoro ho arifanina tsy hiverenan'ny krizy eto amin'ny firenena sy anorina ampitso tsaratsara kokoa fa ihany koa anoso-kevitra ny mpitondra ny vondrony ray aman-dreny sy ny olobe eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fitakin'ny mpianatra ho mpitsabo amin'izao fotoan'izao izay mitaky ny ampiakarana ho 5,700 ny teti-bola mpanjakana hatokana ho an'ny sehatra ny fahasalamana. Eo ihany koa ny vaovao mikasika ireo tambazotra mpikirakira finday halatra any Toamasina izay tratra ihany koa amin'izao fotoan'izao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka aminay ary. Fêtons ensemble nos anniversaires. 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majunga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Anaovy papier génique amin'ilay tsara nena mba azoazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier génique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary.
hitanao any mivarotra mahazatra anao. C'est doux, la douceur au quotidien. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 Blade amin'ny vidiny miavaka 219 000 ariary monja sy ny wiki 25 69 000 ariary fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgrade aingana ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Astor Zuma.g sy Kibo.g fotoana. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Tokony atao anatin'ny fanaran-dalàna avokoa na ny fanalana na ny fametrahan'ireo tompon'andraikitra toy ny sefokotany sy ny ben'ny tanàna hoy ny ministry ny atany sy ny fitsinja ara-pahefana Androany manoloana ny tsindry samihafa fa miatra amin'ireo olom-boafidy eny anivon'ny commune ankehitriny. Andao rahantsika ny fanampanazavany. Teninay zany pakasika ny resaka hoe fokotany sy ny commune tsy mety hoe amin'ny toerana sasatrasany mety misy korotana kely na fisavozona kely dia ny teninay dia hoe alaotsika hijanona amin'ny fanarahan-dalàna foana. Zay angamba misy pitsopitsony daholo ny ataoko hoe ny fanendrena na fanesorana an'ireny tompon'andraikitra fanjakana reny nandraikitra ny fotony reny dia ny teninay dia hoe alao ajaina foana zany ny fombafomba na amin'ny fametrahana na amin'ny fanesorana reny tompon'andraikitra eny fotony. Fa mitaky ny ampiakarana ho 5.000 isan-jato ny teti-bola mpanjakana tokana ho an'ny sehatra ny fahasalamana. Ireo mpianatra mpitsabo izay nanao hetsika tamin'ity androany ity. Tsy ampy ny fanovana mpitondra fatakina ihany koa ny fanovana amin'ny fanatsarana ny fitsaboana amin'ny lafiny rehetra araka ny fangatana nataon'izy ireo ny antsiprian'izay. Mbola ambany teti-bola mpanjakana ho an'ny fahasalamam-bahoaka izay 5.70 no voasoratra anaty volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana na ny PLFI 4.40 ho ireo mpianatra mpitsabo. Tsy mbola nivaly ihany koa ny fangatahan'izy ireo momba ny protocole d'accord izay nitoloma ny teny ankianja. Nanatanteraka diabe ny angeteny akatso noho izany ireo mpianatra mpitsabo na ny Union des Internes Androany Maraina ny azon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mboda ho antso atao amin'ny fanjakana. Takin'izy ireo ny ampiakarana ho 5.0 isan-jato ny teti-bola mpanjakana ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Raha jerevana dia ny hena ny budget ny santé ary tsy ahafahana mamaha ny olany fitsaboana ary makasika ny fitakina izay ataonay dia tsy hijanona zahay raha tsy mahazo ny protocole d'accord avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ahafahana manatanteraka ny fangatahana izay nataonay. Tena antony ijoroanay sy hitolomanay dia ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana miatomboka amin'ny mahaolona zany sy ny ara-pitaovana mba ahafahanay manatsara sy manomea fitsaboana sahazan'ny vahoaka malagasy rehetra. Efa nisy ny fionana tamin'ny ministera, efa nisy ny fionana tamin'ny filoham-panjakana fa mbola tsy nahazahoanay antoka mazava ny fanatanterahana. Ratsikaritra tao anatin'ny iray volana anjoroan'ny fitondrana ankehitriny ny sesesy ny fitokonana nataon'ny mpampianatra na mpianatra mpitsabo na ireo mpiasa mpanjakana hafa mangataka ny amalina ny fitakian'izy ireo. Nitondra fanazavana ny antony izany ireo mpianatra mpitsabo androany. Nitolona foana zahay fa tsy nisy ny aino ary antsika zao efa nitolona zahay tamin'ny talohan'ny fiovan'ny fitondrana amin'izao dia zahay fangatana hoe fiovana zay no nitolomanay ary efa niova ny mpitondra
dia tena mangataka hoe le fiovana mihitsy no hipaka anatin'ny santé satria itsika tsy amorona zavatra tsy misy zay aloha marianay fa ny zavatra fita Madagasikara amin'izao dia mbola maro be ireo fandanina miopapana tsy ara-drariny ao amin'ny teti-bolam-panjakana 2026 ka izay indrindra no angatahanay hoe le social no tentenareo tompoko tena ampiaro any le fiovana fa tsy ampy fotsiny amin'le fanovana mpitondra dia izay no avalony amin'ny vahoaka malagasy hoe io tsy ho anay mpitsabo rery fa eo koa ianareo rehefa tsy ampy ny mpitsabo tsy ampy ny vola karaman'ireo mpitsabo ireo dia tsy zarozaro fandraisana anareo amin'ny hopitaly izay le tatsika fanovana. Ankoatra ny teny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tonga ny lanja sora-bavety teny amin'ny anteny mera-pirenena ihany koa ny atoandro teo ireo mpiasa ny fahasalamana miasa eo amin'ny hopitalim-panjakana ataona ny maro ny asahan'izy ireo saingy tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana takian'izy ireo araka izany ny andraisana mpiasam-panjakana 10,4 eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Vaovao ny toe-karena tafiakatra 7,20 tapitrisa $, isa-taona anteti-bidiny kakao ahondra Madagasikara araka ny antotanisa avy eo anivon'ny Conseil national du cacao sy ampiariana miabo ahafahana mampiroborobo ny toe-karem-pirenena zany ka tokony hatsaraina hatrany hoy ny teknisianina momba ny fambolena naneho hevitra tamin'ity andro an'ity. Nisongadina ny vokatra kakao avy eto Madagasikara nandritry ny salon du chocolat 10,4 no tanterana tao Paris ny herinandro lasa teo. Ankoatr'izay, mahatratra 7,20 tapitrisa $, ny fidiram-bola ny fanjakana avy tamin'ny fanondranana kakao ny faran'ny taona 4,20 hatramin'ny fiatombohan'ny taona 10,20 raha ny tatitra avy amin'ny Conseil national du cacao na ny CNC, izany hoe mandidina ny 5,4 taona raha toka 2,4 taona zany ny taona 3,20 atranga izay azo hitarafana fa sehatra azo ampivoarana ny toe-karen'ny firenena ny seha-mpamokarana sy ny fanondranana kakao ho ireo teknisiana ara-pambolena misehatra ho amin'ny fikambanam-be ny tantsaha eto Madagasikara. Fanatsarana mila atao ny fanomezana tosika sy famporisihana ireo mpamboly amin'ny alalan'ny fijerena ifotony. Toy ny seha-piariana rehetra dia manana fomba fijery izahay hoe tokony eny fotony no miainga izay fikarohan'izay. Capitalisation na expérience de valorisation des acquis tsy mandeha ny famokarana raha ohatra ka misy banga ao anatin'ny social n'ireo mpamokatra ireo dia tsy maintsy jerena ihany koa zany ny lafiny ara-ekonomia indrindra zany ny ekonomia an'ireo mpamokatra ireo dia ahoana ny jerena ina no apisy fahavononana apisy motivation an'ireo afany analanjorofo atsinanana mandra-batonga ny atsimo atsinanana dia afaka ambolena kakao rehefa nahitana vokatra tsara ao anatin'ilay fomba fambolena hoe agroforesterie. Mahery ny 3 alina ireo mpamboly raha tsy ahivina izay ao samby rano 900 amin'izany mandidina ny 2 alina taona isan-taona ny vokatra kakao eto Madagasikara isan-taona izay mandidina ny 100 amin'ny tsena maneran-tany. Na izany mila ezaka hatrany amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny kakao ampitomboana ireo mpanjifa amin'ny sehatra iraisam pirenena. Antoamasina sarina tao ambolo madinika ny 3 lahy ao anatin'ny tambazotra mpikirakira finday alatra ankehitriny vitan'izy ireo no manova ny kodime ao anatin'ny fotoana fohy ain'izy ireo ihany koa ny mamantatra ny teny miafy ny fikajiana vola ao anaty finday ahafahany maka ny vola ao anatin'izay finday izay erinora zafimanana Kolotoamasina. Tao anatin'ny velam-pandrika taorian'ny nazahoana loharanom-baovao no nahatratrarany ireto 3 lahy ireto tambazotra mpikirakira finday halatra vitan'izy ireo ny manova ao anatin'ny fotoana fohy ny code email sy ny mitsirika ary manova ihany koa ny teny miafina rehetra ao anatin'ny finday izay tonga ny ampilatanan'izy ireo no ny fahaizany mikirakira ny teknôlôjia ankehitriny. Mampitombo an'ilay halatra finday le izy zany ka nataonay manifikaroana dia anankitelo mazany tratra amin'izay fanovana email zay. En ligne anaovandry zareo an'ilay fanovana email zay mifandray any amin'ny any ivelany. Dia ankoatran'izay rehefa miova le numéro email dia tsy hita trace tsony zany le telefonan'olona very ary ny tena loza raha misy vola igny telefona igny dia azondry zareo ma zany le numéro le vola ao amin'ilay telefona iny dia transféren'jareo amin'ny telefona misy vola hafa zany. Dia manoloanan'io zany dia aokatsika zany samby mailo. Misy fandraisany amin'ny vakitrano sy ny fanendahana finday ity raharaha ity raha ny fanazavana voaray.
antony ray izay tsy mety ahitana soritra ny toerana misy ilay finday raha vantany vao misy ny fahaverezana. Tato ato moa ny trangany resaka vakitrano teto atapitanana ny Tamatavy. Ny matetika amin'ireo vakitrano ireo dia alatra telefônina sy écran plat. Ankehitriny nefa rehefa atao ny fanarahana an'ireo telefôna ireo dia tsy voalokalize noho ny fanovanan'io adresy email io. Marika na telefônina rehetrarehetra dia voaovany daholo anatin'io akoatran'ny iPhone izay azo novaina ihany fa miandro fotoana lavalava kely ny anovaina anazy. Code email sy teny miafina ary marika vaovao no mirakitra ao anatin'ny mombamomba ny ilay finday. Aoriny ny fikirakirany ireto andian-jatovo mahay teknôlôjia ireto izay isan'ny mampitolagaga ny maro tokoa. Avy any Toamasina dia hiazo any Mahajanga vetivetsika. Tsy nisy valiny ny antso nataon'ireo fokon'olona tao Antsirasira ny tany Malandy a Mahajanga mikasika ny fibodon'olo tokana ny tany honenan'izy ireo hatramin'izay ankehitriny. Mamerina ny antso avy ijereny ny tompon'andraikitra isan-tsokajany ny famanany olana Europonina ny antoerany. Io teratany vahiny ambodiny tany io izay efa mikasa ny androdany trano mandidina ny 50 tafo amin'izao fotoana izao. Anja Robert Mahajanga. Mitoetra ny tolona taon'ny fokon'olona ao Antsirasira ny tany Malandy eto Mahajanga ny amin'ny fanoherana ny fibidoan'olo tokana ny tany misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Trano 50 tafo honenana fianakaviana amanjatony no voahosongozona ho arodana ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana Mahefa. Zay donginy mpanambola, donginy karany. Dia mangataka zahay amin'izao fitondrana vaovao zao satria fa nangataka ihany zahay tamin'ny fitondrana taloha fa minini nanentsitsofina ny jiabijiaby ny mpitondra jiaby teto Mahajanga sy ny any Antananarivo tamin'izay. Na efa nahazo alalagna zahay nanao zao toerana zao nanao fikarakarana zao trano zao. Eto dia mila harodana. Mangataka aminao zahay generaly Lilison ministre ny fanajariana ny tany. Mahavelom-bolo anay le teninao hoe ny malagasy aloha zay vao ny vahiny. Ampiatrao aminay zany teny filamatra anao zany fa zany ny tena andrasanay eto Mahajanga tany Malandy centre 3 Sirasira. Tena mijaly zahay oroorony karana zay andehanany dosenay tsisy mandray fa karana io foana no manjaka. Eto zahay Andriamato Vepanina afakandro. Jereo akaiky zahay midina ifotony hijery izao toerana mahazo anay zao. Satria zahay mangataka amin'ny domaine, mangataka amin'ny topo manao plan, tsisy mahazo fa ranomasina io. Nefa le karana mangataka mahazo. Zahay efa misy 50 tafo anatin'ny toerana ty ato. Efa misy trano, nanomboka trano ketikety, trano tolona, trano vato be amin'izao efa feno. Tadiaviny alaina rehefa vita ny tranonay, tadiaviny alaina ny tany. Taiza izy tamin'ny fotoanan'io zahay ny karakara tany ty, izy tsy nipotra. Fa rehefa mipetraka amin'izay zahay nanjary le tany havy izy. Tena mijaly ary tena mitebiteby mihitsy zay. Zavatra noharianay tao agnatin'ny 4 taona andeha harodany amin'ny 2 minitra ka malahelo dia malahelo ny fonaiky dia mba raiso ny fangatahanay zao aminareo mpitondra fanjakana isazoko azy izy makasitraka mankatelona tompoko. Miantefany amin'ny Andriamato filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena ny ministry ny fanajariana ny tany ny fitaraina ny reto fokon'olona ao Antsirasira ny tany Malandy reto ny amin'ny ijerena akaiky ny famahana ny olan'izy ireo aingana dia aingana. Fiomanana amin'ny fotoam-pahavaratra apetraka mialoha amin'ireo faritra marefo manomboka izao. Ireo fitaovana ahafahana miatrika amin'ny fotoam-pahavaratra amin'ity taona 2024 ity. Ankoatr'izay, hamafisina ny fahaiza-manao an'ireo mpisehatra ho ny tale jeneraly vaovao ny Bureau Nasionaly amisahana ny loza voajanahary androany tanjona ho ny fanazavany ny ahafahana miatrika sy manamaivana ny takaitra ateraky ny loza voajanahary ny antsiprian'izay tanteriny Daniela Minoso. Mandidina ny 3,000 tombany nandalo eto Madagasikara mandritry ny fotoam-pahavaratra manaraka eo. Raha ny tomba ny sampana fohy be famantarana ny mety toetry ny andro na ny meteo Madagasikara. Afana manamaivana ny vokatra tsy mety ho ateraka izany fa ihany koa afana miatrika izany sahady ho avozina ary ho atsaraina miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka ny paikady hoety miatrika ny fotoam-pahavaratra amin'ity taona ity. Ho ny tale jeneraly vaovao izay misahana ny BNGRC amin'izao fotoana. Raha ny paikady vaovao zany zay atao hoe efa teo ihany fa natsaraina fotsiny ohatra ny fametrahana zao moa zany efa malaza le atao hoe action anticipatoire ty dia efa fantatry nefa mivoaka navoaka ny
direction générale ny météo ny mety ho toetry ny andro amin'ny fotoam-pahavaratra ity manomboka any amin'ny tapatapaky nyity volana novembre tonga any amin'ny ataoko hoe volana mars teo arizy nandeha tany amin'ny volana avril mahitsy dia ny fametrahana an'ireny fitaovana mialoha any amin'ireny faritra atao hoe région vulnérable ireny. Eo ihany koa ny fanomezana ny fidinan'ny BNGRC ifotony ireo technicienne amin'ny fanomezana akoatran'ny fanomena zany dia mifanazarana satria io efa natsidey efa nitenen'ny namana mpanao gazety teo le exercice de simulation hoentina hiatrika an'izany cyclone izany. Ankoatra izay hoezahana velatra ihany koa amin'ity taona ity ny exercice de simulation miaraka amin'ireo mpiara-mombina antoka ahafahana miatrika ny loza raha ny fanazavana trany. Tsy ivona totosandroany 10 novambra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly ny BNGRC teo aloha ny jeneraly Andriakaja Elako Olivier sy ny tale jeneraly ny BNGRC vaovao ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel. Isan'ny miantoka ny fahombiazan'ny tanora ao anatiny sy hetry ny asa ny fahafantarana mialoha lalam-piofanana tongavana amin'izay maro ireo tanora tsy anasa amin'izao fotoana izao noho ny famitana fianarana tsy mifanaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny asa tiany atao. Antony indrindra mila hanampiana azy ireo ny filohany Université Nanjomba Kilala ao Androy nanioneviny tamin'ity androany. Hampifantara ireo koa hoe ino ty asa taona fa hoe izao ny sampampianaragny arahigny de ino ny asa miandry. Teto ambovombe Androy izay renivohitry ny région Androy moa zany nanatanterahana azy fa efa ao anatin'ny fiheverana ny hanatanterahana an'izay hetsika fampahafantarana zay koa ireo district rehetra zay mandrafitra ny région Androy. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita vetivety ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Namoaka lisitra vonjomaika misy ireo kandida voafantina handray anjara amin'ny fifidianana filohampirenena manaraka. Ny fitsarana avo ao Guinée amin'ny farany herinandro teo. Kandida 7 no voafantina handray anjara 7 amin'izy ireo no avy amin'ny antoko politika. Ny roa ambiny isan'izany ny filohany Teteza Mita Mamadi Doumbouya dia handray anjara amin'ny maha-kandida tsy miankina azy. 30 teo ny antota taratasy no lavina araka ny fantatra mikasika izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity an'ity naiza misy ianao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitondray tomboko lasy tombovavy veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.